Atsarana rehetra ho Andriamanitra dia ianao. Misaotra amin'ny fitantanana, misaotra amin'ny famindrapoa, misaotra amin'ny tombontsoa mbola afaka hoe isan'ny olona mbola mijoro azonao irahana, ekenao mbola hanompo anao, ekenao hitondra ny anaranao, anambara ny fahatsaranao sy ny famonjenao. Misaotra ny amin'ny tsiray avy izay mahatoky amin'ny fanompona, amin'ny andraikitra izay kininao aminy, amin'ny tsiray avy izay mbola omenao etaeta ao anatin'ny fony maniry foana ny andreteny fiainana avy aminao. Misaotra ny amin'ny fanambarana izay tsy mitsahatra mitobaka, asehonao isan'andro isan'andro, ampahafantarinao anay tsiray avy isan'andro isan'andro, hitehirizanao anay tsiray avy isan'andro isan'andro. Asoa ny fiainam-panahinay, ahatonga anay tsy ory fahalalana Andriamanitra, fa zany rehetra zany dia fantatra efa avy aminao. Ary androany maraina izay dia tonga manome voninahitra anao, sy mideranao, mitsoka anao, mankalaza anao, miankohaka eo an-tongotrao, manaiky ny fiandriananao fampanjaka ianao, dia misandrata indray amin'ity anio ity Jesosy. Dia azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay. Fa zinona moa izay Andriamanitra, fa noho ny anaranao sy ny famindraponao dia toy ny hoe mba tsara eo mason'ny olona ery. Fa raha misy fahatsarana, raha misy voninahitra, raha misy fahamendrehana, raha misy fahamboniana, raha misy laza, raha misy fahalebiazana, dia ho anao rery mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izany, izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Aoka ny fiandriananao ho tafatoetra eo amin'ny sezanao mandrakizay ary tsisy haka ny toeranao, na ho amponay ny eo amin'ny fiainanay amin'ny zetra tanterahanay, fa mendrika ianao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo amin'ny tompo mahazo toerana toko miarabantsika tsirairay avy indray androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Faly indray tsika mifankahita tava. Amen. Fahasoavana lehibe koa mifankahita aminareo, mahery foana mandre ny teny avy aminareo. Misaotra ny fitondrana mambavaka, fa ny zavatra azoko antoka dia izao hoe mivavaka manova zavatra, sa tsy izany? Dia mino aho fa nisy vavaka avy amintsika tsiray avy ny fatanterahany dia rehetra izay natao sy ny fanompoana tany amin'izay nanirahan'i Jesosy. Zavatra lehibe atao anatin'ny foko ny izara amintsika zavatra anankiray. Iza no mitady fahasambarana? Mitady fahasambarana daholo ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, niza. Fa Jesosy nanome antsika tenim-pahasambarana. Milaza izy mikasika momba ny fahasambarana hoe rehefa ity zavatra ity ny katsahanao dia sambatra ianao. Ny fahasambarana tsy avy amin'ny fahatanterahany zavatra ilaitsika sy niritsika ho eo amin'ny fiainantsika. Tsy izay ny fahasambarana. Ny fahasambarana tsy hoe rehefa nahazo trano tsara tarehibe ianao dia sambatra. Na tsy nanambady ianao dia nanambady dia sambatra. Na tsy niteraka ianao dia niteraka dia sambatra. Inona ny zavatra mampangetaentanao? Fa izay zavatra mampangetaentanao io raha tanteraka eo amin'ny fiainanao, Jesosy nilaza fa tsy io ny miantoka ny fahasambaranao. Ozy izy Jesosy, sambatra ozy izy raha ity ny anoanana sy etaeta ao anatinao. Sambatra izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana. Halleloja. Fa izy no hovokisana. Io zavatra mampangetaentanao io tsy ameno izay fahabangana ahatanteraka ny fahasambaranao akory. Mety misy zavatra anankiray irin'ny olona, fa rehefa tonga eo amin'ny fiainana iny, herinandro ihany dia renao hoe ohatry nefa mizatra an'ilay izy indray ianao dia mitady zavatra hafa indray. Ny zavatra mandalo fa tsy mitoetra mandrakizay dia tsy afaka nomena ho antoka ny atao hoe fahasambarana ozy izy Jesosy. Vola ve? Afaka nianana ianao dia rehefa avy eo tsisy indray. Na mety manina ianao dia tsy mety afa-po fa mbola mitady izay tombony bebe kokoa. Inona le izy? Fiara. Mety azonao ny fiara tena faran'izay tsara sy raitra indrindra, fa vao entinao mandritry ny ray volana le izy dia mitovy amin'ny fiara rehetra ihany.
zany mahatonga ny olona zay mametraka ny fony amin'ny zavatra ilainy ory foana fa tsy mety misy fitsikina mihitsy eny amin'ny endriny satria mariny io tenin'i Jesosy io fa rehefa apetraka ao any amin'ny zavatra mandalo ny anohananao sy etaetanao dia tsy ho afa-po mandrakizay mihitsy ianao fa hozy Jesosy sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy novokisana raha petrakitsika aoapotsika ny anohanana sy etaeta fahamarinana Andriamanitra mangetaeta ny fahamarinanao mangetaeta ny fahatsaranao Andriamanitra rehefa zany ny tena mirehitra ao anatisika zany motivation antsika ny fahamarinana Andriamanitra inona moa fahamarinana tenin'Andriamanitra manamasina zay fahamarinana ny teninao no fahamarinana iza ny fahamarinana Jesosy iza za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana inona ny fahamarinana dia ny fahafahatsika mahalala an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zay ny rahany rehefa tena ao anatinao ny etaeta fahamarinana mahalala ny marina momba ny fiainana ianao dia manomboka renao fa misy fiadanana tafatoetra ao am-ponao satria ny fiadanana dia vokatra avy amin'ny fahamarinana ao vetsika dia tananao amin'izay mahatonga ny olona anankiray zay tsy mety manana fahavokisana le fahavokisana fitsarana ny dika an'le fahavokisana raha dika amin'ny teny fototra le hoe izy no vokisana dia hoe izy no hitsahatra fitsarana le izy ka avlio lalana ny fifantohan'ny etaetanao sy ny anohanana ao anatinao ny atao hoe nona mila zany hoe ny direction an'le filana mihitsiny ny taridalan'le filana ao anatin'ny fonao mila hovaina mba hatonga anao hanana fahatsapa pitsarana eo am-panomponao an'Andriamanitra dia zay no atao hoe fahasambarana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleloia hitanareo le izy manomboka androany andaotsika tena ametraka ny fahasambarana ao anatisika miainga sy miompana amin'ny etaeta lalina tao anatisika manana soafo manana etaetasika fahamarinan'Andriamanitra ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra ahoana ary ny fomba nanehoan'Andriamanitra an'izany ahoana ny ananako an'izany etaety zany atao anatiko fa inona zao ny fahamarinana takian'Andriamanitra inona fahamarinan'Andriamanitra mihitsiny inona ny fahamarinan'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra ho satisfait hoe afa-po Andriamanitra ny amiko rehefa mijery Andriamanitra dia tonga dia tsy zavatra fihinony intsony fa tia nomena dolo ny zavatra rehetra tenareo ve Andriamanitra mba ohatr'izany ho fiainanareo hoe vao mahitanao izy dia potika rava dia tena ozy izy Andriamanitra hoe tiako omena tia olo tia dolo ny zavatra rehetra alleluia zay no mahatonga ny lohateny androany hoe ny andrasan'Andriamanitra amiko ahatonga ny zavatra rehetra ho mora amiko sekoly mpamahana olana ny andrasan'Andriamanitra amiko ahatonga ny zavatra rehetra ho mora amiko matetika mantsy ny zavatra ataony devoly dia manova fahatsapana ao anatinao izy le tena fahatsapam-pahamarinana tian'Andriamanitra ijoroantsika tsy ao anatisika fafany devoly tsy ho tafatoetra ao anatisika fa hovainy le izy hifanaraka eo amin'ny nofo maha-olombelona zay mamaritra ny fitovizantsika amin'ny biby eo amin'ny nofo any ny olona dia ohatry ny biby fa ny mampiavaka anao ary manam-panahy ianao ao tsika dia ao napetraka le izy biby tsy satisfaire tsy voky izy dia rehefa anao nandray izy dia mihetsika indray le abibiny hitady zay ilainy mba ahatonga azy hitsahatra zay zany réaction na biby dia zay le mahatonga ny baiboly miteny hoe l'homme animal ozy izy na hoe le olona biby dia Andriamanitra nefa tsy zay
fa Andriamanitra nanao zavatra anankiray izy ahatonga antsika menakavy reto tena hoe anana fahatsapana ao anaty hoe tena tonga eo amin'ilay tanjona sy faniriana ambony ilan'Andriamanitra ny amiko ny fiainako, ahatonga an'Andriamanitra ahazo aina miaraka amiko amin'ny fotoana rehetra. Inona le izy Andriamanitra? Voalohany indrindra tiako fantatsika aloha ty famarinany ity. Fatary ny fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra. Mila mamantatritsika ninona? Fan'Andriamanitra ambony indrindra. Misy ny fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra. Inona zao le fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra? Ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany. Jesosy ny fanomezana ambony indrindra. Zany hoe jerentsika kely a, ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Jesosy tsy nanome antsika ny zavatra rehetra, ny ray tsy nanome antsika ny zavatra rehetra, fa tary ty zavatra ity, tsy nanome anao ny zavatra rehetra zany hatrany am-boalohany Andriamanitra. Tsy zavatra atsika na ray aza ny zavatra rehetra. Mila fantatsika aloha zany zay. Ny fanomezana fototra. Inona ny fanomezana fototra nomen'Andriamanitra atsika? Tsy ny zavatra rehetra. Tsy nanome ny zavatra rehetra atsika Andriamanitra. Fa ny fanomezan'Andriamanitra nomeny atsika Jesosy. Zao anefany ny zavatra rehetra dia nomen'Andriamanitra an' Jesosy. Jesosy rery ny tompo ny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy ary zao rehetra zao. Fa noho izy no antom-pisiany zavatra rehetra. Ao a. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Io fanomezan'Andriamanitra anao io ny tokony raisinao ampitiavana sy omenao tombam-bidy mihoatra noho ny zavatra rehetra izay ilainao. Hiditra lalindalina kokoa amin'izay a, mba tsy hadiso repérantsika ao anatin'ilay topika na le taridalana itondran'Andriamanitra antsika aneo an'ilay vahaolana atonga anao karazan'olona miaina eto ambonin'ny tany a feno fahafahana. Raha ohatra ka tsy tafapetraka zany dia ho diso motivation eto an-tany ianao na zanak'Andriamanitra azy. Hitanareo ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Romanina 9:2-3. Ozy izy Romanina 9:2-3. Zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Zay vao tsy omeny antsika miaraka aminy amin'ilay zanany lahy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Zany hoe ny fanomezana rehetra ilainao ato anaty sekoly mpamahana olana dia ao amin'i Jesosy. Fa rehefa omenao lanja ny fandraisana an' Jesosy sy ny fananana ao an' Jesosy dia manaraka anao maimaimpona ihany koa ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy. Mihaino tsara ve tsika? Mila fantatsika ty fahamarinany ity. Rehefa nandray an' Jesosy sika dia nanova toerana antsika Andriamanitra eo amin'ny position ny olona na eo amin'ny toeran'ny olona anankiray mendrika ny sitraka ny zavatra rehetra ao aminy. Zao no toko voalohany ny 9:12. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra rehetra dia tsy mendrika ho an'ny olona zay tsy tonga zanak'Andriamanitra. Tonga zanaka aloha vao omen'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Ary za teteny aminao fa ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao ny fanasitranana. Ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao le vahaolana. Ao anatin'ny zavatra rehetra ilainao le fiainana feno fahatsapa-pahasambarana avy amin'ny fahalalanao ny fahamarinany sy ny fanananao zany fiainam-pahamarinana zany ao anatinao. Dia hitanareo rehefa tena maro toerana lay toetra, lay toerana mahazanak'Andriamanitra anao, rehefa tena maro toerana hoe tena confirmé fa zanak'Andriamanitra ianao, dia miasa sainany aminao Andriamanitra. Zany hoe maka ny toerany fiasan-tsainao izy ho tomponantoka ny amin'ny zavatra ilainao rehetra. Paster Rodolphe fa ahoana ny ananao fahasahiana miteny an'izany? Misy olona ve te handreny zany zavatra zany androany atsaka hoe tarantsika ho azavaiko le izy. Jesosy dia tsy name atsika mihitsy fahafahana hisitraka ny zavatra rehetra, ivela ny fahatsapana ao anatintsika ny lanja ny fananana azy. Zany hoe ny fisiny ao anatinao aloha, ny fisiny ao amin'ny fiainanao aloha, ny voalohany vao ny zavatra rehetra ilainao. Jaonina 5:15. Ozy izy Jesosy, raha tafasara-kamboky nareo tsy mahay manao na inona na inona. Zany hoe ny présenceko aloha sy ny fisiko vao ny zavatra rehetra tianareo atao ao amin'ny fanjakako. Miresaka amin'izany ny Andriamanitra eto. Miresaka izy, zany voaloboka ary nareo ny sampany. Dia ozy izy, ny fahavitanareo ny zavatra rehetra sy ny fahafahanareo misitraka ny valiny amin'izay rehetra ilainareo, dia misy antoka lehibe ao ambadiky ny fanekenareo iombona amiko. Raha miray amiko indray nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona na inona fa toko tonga aminareo zany. Avereno Jesosy. Ny firaisako amin'ny Jesosy. Ny fiombonako amin'ny Jesosy. Lara-pahamehana amiko. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko. Ataovy amainina tsara moa zany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy zany atao hoe maleo teny zany ianao. Tsisy fahaleovan-teny zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandra-pialanao eto ambonin'ny tany raha mbola mitoetra ao anatin'io nofo ianao. Voalohany, olom-boavidy ianao. Ny rano Jesosy no novidianao tamin'ny vidiny lafo. Izy nanavitra anao mba tsy ho very ianao. Ary ndray nanangana anao tamin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ary raha zanaka ianao dia mpandovan'Andriamanitra. Nantsoina iray lova amin'ny Kristy. Iray lova. Dikan'izay iraisanao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Dia andao amin'izay, ahoana fipetraka ilay hoe firaisana amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra? Raha nanome fanoharana momba ny zanak'Adala amin'ny Luc 15, Jesosy dia zao, lasa ilay zanany naka amin'ny fananany dia niala tao an-tranony rainy. Resaka konana ilay izy fa tsy jentilisa verina akory ilay zanak'Adala fa zanaka ao an-tranony nandeha. Midika zany tsy hoe akory mpanota ho ampibebahana avy any ivelan'ny vala fa zanaka ao an-trano nivoaka ilay izy. Inona ny raison na elan'io zazy io tao an-trano, io zanaka io tao an-trano? Noetiny fananany teo anana indépendance izy. Dia teneo sary Andriamanitra. Tsy le zanaka akory ny tsy tiana raha nivoaka ny trano. Tsy le arena akory tsy very. Ny tena hoe mafy be ka tonga azy tsy afaka iverina raha laniny azy. Fa teteny le rainy ao anatin'le sary nasehon'i Jesosy hoe ny probleman'io zanaka io dia izy tsy te iray fananana amin'ny rainy. Zany hoe andikan'le lalàna ara-panahy, lalàna ara-panahy, lalàna piraisam-pananana amin'Andriamanitra. Lalàna piraisam-pananana amin'Andriamanitra. Lasa ilay zanak'Adala nandeha. Dia rehefa miverina izy dia faly ery ny rainy nahita azy. Satria tsy mifananana very ny olana amin'ny rainy, fa le zanaka very firaisana fiombonana tamin'ny papany. Dia ozy izy indray ny ianao tafaverina ny important fa izay very fiainao tao an-trano.
rehefa hitanao rehefa miverina ny sain'le zanaka teo izy rehefa avy eo ory a zany hoe ny fahoriana mangejanao ny fananao fahatsapana hoe tsisy fiadanana ao anatinao manque de communion tsy fisiny fiombonana mato mbola matsapa tena bangy ianao fa tsy ampianina tsy ampy vola tsy fiainao Andriamanitra ianao zany ahoana mipetraky le principe tsotra tao amin'ny Zakaiosy Andriamanitra vao tonga tao amin'ny Zakaiosy izy de zao tsy nitonono ny Zakaiosy hoe zanaka eo amin'izay le loahany zanaka raha tsy nahafoy ny zavatra rehetra fa namadika an'le etaetam-bola ho etaetam-pahamarinana satria vao tao an-trano Jesosy de feno le fahabangana tao amin'ny Zakaiosy nafoy le vola fa nampandrosoany Jesosy tsy maharety akao an'Andriamanitra vao maro toerana le attitude le toe-po nametraka an' Jesosy ho voalohany tapina amin'ny mason'ny Zakaiosy tsy nametraka tsony ny fahafenony sy ny fiadanany tamin'ny abetsahany zavatra nananany nanomboka hatreo Andriamanitra no niteny hoe zanako Zakaiosy ary raha zanaka misy vehivavy anankiray indray nararina nitsokona litry ny 20 taona teo izy Jesosy tsy mendrika ho an'io vehivavy zay zanaka Abraham io ve ozy izy no isitraka fanafahana nampiasa sainan'Andriamanitra le raha matona tsy nangataka fanasitranana taminy azy misy olo eto androany maraina misy zavatra tsy azonao le zavatra tiako zaraina lalina be ve le zavatra teneniko io raha matoa io miditra mivokoka otrao foana amin'ny tempolo maraina sy hariva teo izy fariseo mpanora dalàna ene mana ny azo esana fa amin'ny andro fahavity kosa tsy fotoana fanasitranana teo izy Jesosy izy aminareo izy izy no hoe folaka ny tongotry ny ondry ny latsaka ny anatin'ny adiny tsy hovoakany amin'ny andro sabata ao vetsika maika izy fa ty vehivavy ty zanaky Abrahama ohatran'le teneny tamin'ny Zakaiosy hoe zanaky Abrahama tsy mendrika ve izy izy no ahafahana amin'ny orofo io nefa nanjoko sy nijalina nitry ny 20 taona voaka miditra eto aminareo nampiasa saina an'Andriamanitra rehefa maro toerana le plasy na lay fijoroana mahazanaka de aheran'Andriamanitra ny fiasan-tsainanao hitady fanasitrana fa izy ny miasa saina ny aminao satria zanany ianao eny hoe ny maro toerana kokoa eo mason'Andriamanitra ny fisiny lanjany mahazanaka anao sy ny fitariananao rehefa hita an'Andriamanitra fa feno mifepetra mahafananany ianao le fiombonana de mametraka ny toerana mahafananana anao fananany anao ho ambony lavitra noho ny fanananao azy Jesosy io apio zay fa mandeha résumé be deaibe ty resaky ty androany de minao fa maharaka sekoly tsara daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra amen raha maharaka tsara le sekoly anao de mitiafa mafy be ao an'Andriamanitra amen de ho anary mipetraky le izy pasteur zany no mahatonga atsika atsika raha lavitra an'Andriamanitra ianao ny maniry mba ho tahin'Andriamanitra de tsy sarobidy aminany tsy mety aminy fa Andriamanitra mametraka ny fiverenanao sy ny fiombonanao aminy ho ambony lavitra no ny filanao azy amin'ny zavatra iny atao rehetra de zay mahatonga ny afatra miverena amin'Andriamanitra nenareo miverena amin'Andriamanitra nenareo satria zanaka tafasaraka tamin'Andriamanitra ary io toetsaina io toetsaina ty tena toetsaina ohatrany hoe mifikitra amin'ny abetsahany zavatra ananana ampahoriny filana voageja mamona ratsy fanahy mangidy ireo toetra rehetra zay maneho ny fiainan'olombelona lavitra an'Andriamanitra mbola iainany zanak'Andriamanitra de maro-pamantara ny tamaso ny tsy fahataterahan'ilay fitoeranao ara-piombonana fananana fo fiainana amin'Andriamanitra avokoa
raha diky io ny krizy tokony ametahana prizy. Halleloja. Mba hampirehitra ny jironao ao atokantrano sy eo am'izay ndraikitra rehetra kin'Andriamanitra aminao dia milamina ianao sy Andriamanitra tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Ty zanaka adaly ty rehefa nandeny nataony dia zao ny zavatra nitranga. Ty zanaka adaly ty niala tao an-trano verina toy izy Andriamanitra hoe ao an-trano misy zavatra be vao tonga nialina le zokiny. Ay le zokiny mody tao an-trano ny omby-panana tamin'ny rainy fa tsy ny omby-po tamin'ny rainy. Le zokiny dia nananatra an'le zokiny dadany hoe ty zandrinao ty ozy izy elany tsy tato an-trano verika hita indray matika velony indray dia tsy mahafaly ianao ve ozy izy ny fiverenany ato an-trano fa zao toe-ponao zao koa dia toe-po mitovy amin'le mivoaka ihany fa mody ato an-trano hitany masoko fa lavitra ny foko. Zany hoe tsy parfait koa le communion le zoky tamin'le rainy tao an-trano. Samy naverina na ny zokiny na ny zandrany fa ny ray mivoaka ny ray tao an-trano fa tsy ny lamina. Problème na communion daholo izy. Mafantatrareo tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva edena fa avakio tsara ny Genesis toko voalohany nasainy hiasa sy hitandrina azy izy fa tsy anazy. Fa raha nome seden'Andriamanitra hatramin'ny voalohany edena tsy afaka noroahan'Andriamanitra tsy ny Adama sy Eva satria efa nomeny le izy. Dika izay tsy hainao ny zavatra rehetra. Tsy hainao ny ainao, tsy hainao io vatanao io, tsy hainao io tananao io. Manana ianao nampindramina fa tsy tompony. Raha vao misaina an'izany ianao dia mampitoetra ara-pifandraisana amin'Andriamanitra zany satria mipetraka ho azy ny lanja mandrakizay no ity mandalo ampindramina ity. Dia ozy izy ndray rehefa tonga ato an-trano izy dia miendriky menao autorité asiperatra ny tanany ampiakanjo izy hitafio Jesosy Kristy ary aza miany nofo atateraka ny filany zay le akanjo kapa kiraroe ny filazantsara ny fihavanana ny tongony. Ayayayaya. Halleluja. Zay no mahatonga ny fiovam-po ho ambony lavitra noho ny fiovam-piainana. Tarafina ny fiovam-po sy fiovam-toetra ny fanitsikilema, teny malagasy. Ny fanitsikilema ara-panahy tsy mahatateraka an'ilay fiombonana. Mialatsiny fa mampiasa malagasy ofisialy isika. Satria eto Madagasikara soamantsara ihany koa. Afaka misetrasetra tsara mitenitsika. Amen. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa hitany rainy fa tateraka ilay fiombonana, ozy izy Andriamanitra hoe mahazo aina amin'izay satria ny tanjona faratapo indrindra amin'ny sekoly ny fiainana dia ny fananan'ny olona anankiray antoka ao anaty fa miray amin'Andriamanitra izy. Tsisy indépendance, tsisy fahaleovan-teny zany ao amin'ny ara-panahy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tsisy fahaleovan-tena. Raha ny dinihana tantarany zanak'adala tsy miompana any amin'ny fahoriana sy izay lalany ihany ny rainy ohatrany tsy hitany rainy akory le izy. Izy miezaka mitantara fa tsy rarainy le dadany satria fantatry ny rainy ny conséquence-ny fisarana sy fiombonana dia tsy maintsy fahoriana. Ndao amin'izay tsika andiny tena. Inona zao mamaky anao tonga eto mba ho vaovany ny olana ho sitrana ny aretina sy ny etsetretsetra. Ny antson'Andriamanitra ao anatin'ny sekoly mpamahana olana ny verena dia mitoera tsara ho isan'ny zanaka. Aza miezaka mitanisa eo anatren'Andriamanitra mandany fotoana hoe orany eo tamin'ny herinandro ry tompo e, ory tamin'ny tapabolany ary mandraka ankehitriny ataonao milamina be mihitsy le fomba mba hanairana ny tompo hitodika kanao manokana ary mandraka ankehitriny mijaly siory ny mpanomponao. Ozy Andriamanitra hoe tsy ny fitanisanao an'ilay efa fantatra daholo ny zavatra mbola tsy noteneninao akory azy fa zao ny zavatra hitako ato anaty baiboly le ray ny miandro fotsiny fiverenany.
ny important hitan'ny papany izy no tao an-trano izy. Mba fantatrao ve betsaka ny olona mihevitena fa mivavaka fa tsy ao an-trano. Tsy ao an-trano tsara le fo. Tsy mifankahita amin'Andriamanitra le ao anaty. Andriamanitra nefa tsy afaka nierenao an-tsafidy. Raha le point anankitelo roa fotsiny jerena dia hita hoe aizany zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Raha tafasaraka amiko enareo ozy Jesosy, tsy mahay manao na inona na inona. Tehitehiny Jesosy. Raha misaraka amiko zéro, fa raha miray amiko héros. Halleluja! Ianao mety maka fialatsiny be dia be excuse. Nerena tonga fonao any tena tonga dia hitanao mihitsy ny motivation hoe tsy any amin'izay andrasan'Andriamanitra mihitsy. Fa teneren'Andriamanitra amin'izay zavatra andrasanao foana. Ny olona rehetra ny mitady an'Andriamanitra daholo. Fa le soif na le etaeta sy anoanana no samy hafa. Misy nona sy mangetaeta an'Andriamanitra. Fa misy nona sy mangetaeta teren'ny olana. Mba hovana. Dia hozy Jesosy sambatra. Le fahasambarana tsy ho an'ny olona mahay mampiasa ny etaeta ny amin'ny zavatra hafa ankoatran'ity zavatra anankiray ity. Ty ihany ny afaka hoe voky ao anatin'ny menu an'ny fanambarana sy ny révélation. Sambatra sy nona sy mangetaeta fahamarinana fa izy no vokisana. Tsika rehetrarehetra zao roka manala fanadina dia tokony afaka daholo ara-panahy satria efa omena melohan'ny fotoana izarana ny sujet valiny fahamarinana. Tsy mitady fahasambarana, misy fahamarinana ao amin'i Jesosy. Mahatonga tsika tsy miadana mihitsiny. 10 taona ianao na 50 taona manompo an'Andriamanitra dia jereo amin'izay ne rehefa votsitra ny ao anatinao dia libre amin'ny fiainanao. Mba fantatrareo misy olona mody modeste be ty ivelany, mody hoe mendrika be, manetry tena ohatry ny tamaso, fany anatiny ihany marary olona io. Le mpanan-karena tsara fanahy nanantona an'i Jesosy. Inona ny mba ataoko fa ranontany aloha efa azoko? Inona ny mba ataoko andovako ny fanjakan'Andriamanitra? Dia izy Jesosy nitaretin'i Jesosy voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mijangajanga. Manajanona ianao sy ny reninao. Efa nataoko izany, tsy mahavoantsika izany ry tompo a. Dia nijery azy Jesosy. Toy Jesosy, marina amin'ny filazanao fa diso zavatra ray loha ianao. Ty tsy napety an'ilay izy. Tsy fahavalon'ny harenao fa mifonao mifikitra aminy. Andana hoe avaroto ny fanananao. Za tsy miteny hoe tao vorakitra matavy ampandrosoana ny ministera. Fa avaroty omeo ny malahelo any ivelany any dia avy anaraka. Ary niala tamin'ny alahelo be izy. Amin'ny alahelo lehibe iny zany tsy hoe ny fahoriana. Bibliquement parlant, ara-baiboly nitenenako fa le amin'ny alahelo lehibe nilazana aminareo fa andrematoa ihany na dia tsy afaka anaraka an' Jesosy fa voagejany arena fony. Tsy mijangajanga, tsy mangalatra. Dity folo, ok. Zavatra rehetra mety be. Fa ny fiakofana misy ho an'ny tompo fa mamoana koa tsy adino. Toy izy Andriamanitra zay nanahaka nanao tsy ho libra. Fataro ty fahamarinana ity arakaraka ny androsotsika amin'ny lalam-pahamarinana. Nisy mivesatra any an-dalana atonga ny hafa tsy ahazaka sy ditsika ho any an-danitra. Zany efa tsy afaka anafisafo ity teny ity. Fa tsy maintsy hanoro ny marina aminareo mandra-pahatonga anareo ho any aminy. Io mety raha vao misy trasy miazonanao zany tsy libra ny fanaranao an'Andriamanitra. Fomba fotsiny ny anaovandreo daholo faralito miracle.
Fomba fotsiny anaovan'ny Rodolphe ny fitoriana teny 7 étoiles sy ny fampandrenesana ao anatina révélation tena mety ampiaiky ho fon'ny olona anatona an'Andriamanitra. Fomba sy endrika ivelany. Mety afaka mizato toetra amin'ny fon'ny hafa ianao. Fa rehefa jereny ianao tafiditra anatin'ilay système daholo. Io ny tsy ahafahanao tena mitsikitsiky sy manaraka an'Andriamanitra satria mbola eo amin'ny nofo ka tsy hita nefa nofo ihany. Toy Jesosy izay le nofo ihany ambokeliny zay ny tsy ahafahanao mandroso. Mba andaniny dia nareo mety hoe même mijery le tantara fa dinio hoe odiniony ataovy amin'ny toeran'ilay mpanan-karena ny tenenin' Jesosy andana varoto mifananao dia omeo malahelo dia avy anaraka. Fonao ve? Ianao mitserijery io. Le izy anie tsy hoe andana dia ataovy le izy. Raha ny teko tokony izy dia andana tokoa ataovy satria Jesosy miteny andana ataovy dia avy. Fa Andriamanitra Jesosy dia zaka io anie tsy niteneny andana meo daholo ny fanananao e. Fa amin'Andriamanitra zany rehefa ianao ezaky ny anamary tena fa vao misy point tsara mba nananao anankiray dia tsika fonon'Andriamanitra tsy mahatanteraka anao ny amin'ilay point mahararaka anao. Fa rehefa ianao no manety tena tonga dia ianao no manatanteraka amin'ny CD ohatran'ny Zakaiosy tsy nrehetra ny lasa tamin'ny Zakaiosy e. Apahany, atsasany sy ny avy efatreny. Zany hoe mety kely sisany ny Zakaiosy. Fa mbola tsy nanesoran'Andriamanitra daholo izy rehetra ohatran'ilay mpanan-karena izy rehetra andana alefaso. Mba tianao fantatra ve? Ndao tsika isainan'i Jesosy eto anivontsika izy androany. Ianao ampahoriny mamona miankohaka na 20 aza angalarina nefa miankohaka lava amin'Andriamanitra eto. Zakaiosy le hita fahatsaran'Andriamanitra indray mandeha ny sedeny ny atsasany ny avo efatreny na fony. Zay vao confirmer fa zanaka izy tena vitsy marina ary tompony ho any an-danitra. Inona no ataoko pasteur? Aingana. Fantatr'Andriamanitra fa mbola mety mavesatra ianao. Fa manomboka androany aza vela ho vesarany filana betsony fitsorony ao anatinao amin'ny alalan'ny fananao fiainam-bavaka matanjaka. Tenin'Andriamanitra matanjaka, fitiavana an'Andriamanitra marina. Sinao excuse daholo na fitoriko ny tena. Za zany teneniko zany. Za tsy miresaka anareo samy mahazoazo. Zany teneniko aloha. Zava-poana daholo na zao toroteny ataoko zao azy. Zava-poana daholo ohatran'ny hoe fampiresahana evangelika fotsiny. Raha tsy misy vomiova. Anisan'ny zavatra nafinaritra tany amin'ny tany ivelany. Nisy tovolahy anankiray tsy tononoko ny anarany. Vita amin'ny fotoana, vita amin'ny tenin'Andriamanitra, jorovavolombelona izy. Zao izy jorovavolombelona, ndraisiny micro. Zao no nataony tovolahy io. Mbola teny prevena miaraka amina vehivavy aho izy. Vadiny ao a. Tamin'ilay fotoana tokony akanesana ty fa za tsy tokony akaty mihitsiny. Fa rehefa misy vesatra misarika aho tonga ao anatin'ity fivoriana ity. Fa androany aho izy manangan-tany le tao masonareo rehetrarehetra. Fa ny Jesosy amin'ny fona avadiko izy. Eo masomaso le ramatoa ny ondrika. Fa vita le fivoriana ny tsiky le ramatoa. Délivré le ramatoa. Sur amin'ny fiovanao aho izy. Tena nijerena tena voaniona zay fa niteliny. Sambany inan Jesosy hoe zao nataovy anarany io. Tena mivantana mihitsiny. Dia ny tonoko fa raha vao tonoko le anarany mihitsy Jesosy dia mety ho fantatrareo izy. Andriamanitra zany manotrona sy mamangy rehefa tena hita authentique le tena izy le fiovana. Ny tena miverina sy te hiverina tsy mitovy. Fanontaniana petrako aminao androany. Tena hiverina ve ianao? Sa te hiverina foana isaky ny fivoriana? Enoy misy trompetra izay andrasantsika. Io trompetra io tena miandry ny fifatoantsika. Tsy haren'io trompetra io ny olona tsy tena an'Andriamanitra. Jesosy niteny betsaka ny natsoina fa vitsy ny vidiana, ho vitsy le vidiana. Ny élection divine zany, ny fifidianan'Andriamanitra
dia misy kritera takina na zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mba ampifandray antsika amin'ny farany. Rehefa hitan'Andriamanitra fa very edena Damaseva naniraka an' Jesosy Andriamanitra ho fanomezana faratapy mosolony edena. Zay mandray an' Jesosy ka manome lanja ny famonjeny Jesosy no fantatr'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany. Tsy tonga eto an-tanitsika higere fiangonana an-dehibe, tsy tonga eto an-tanitsika mba hamoro olona be dehibe ho haingo trano, fa tonga eto an-tanitsika ny rahana amen'olona mety anankiray fa ho fenon'Andriamanitra. Tsy mampaninona, mety misy atsa sy voninahitra raha tenao eto ambonin'ny tany, mety tsy zakan'ny olona ny fitorianao satria ampiena ny lanja sy ny bravo tokony ho an'ny olona, lasa omenao an'Andriamanitra fo sisy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampaninona na bitika Sekoly hita maso aza eto tany fa manan'Andriamanitra mahery amanana azy. Ny rehetra ny amiko dia Jesosy Kristy. Izy no antony hahavelomako ka na voninahitra io, na ady io, na saotra io, na fahalebiazana io, na fahamendrena io, ho azy rery mandrakizay. Ndao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Jereo nefa Andriamanitra rehefa tsy nitany Adama dia nanontany azy hoe aiza moa ianao? Rehefa namaly Adama dia nierika i Adama. Iza moa no manambara hoe mitanjaka ianao izy izy? Io le toetra manao zavatra mangingina fa tsy mila an'Andriamanitra. Io le toetra manapa-kevitry ny andesa amirery tsy misy Andriamanitra. Io le toerana misy ny fisarahanao tsy ahitan'Andriamanitra anao. Toy izy Andriamanitra, ianao no nanokatra ny sainao hihaino zavatra hafa fa tsy feo avy amiko. Be dehibe ny feo tsy avy amin'Andriamanitra. Mety mahafinaritra fa eo amin'ny nofo le fahafinaretana mila mana discernement amin'izay anao manomboka androany. Hihaino zavatra anankiray ara-panahy ianao sa hihaino zavatra anankiray eo amin'ny saina, samy mapety ireo. Na fampianarana any am-piangonana azy misy feo rava ny fivoriana, tsy maheno an' Jesosy zany no tena niombona taminy fa niombona tamin'ny pastera. Rava ny fivoriana tsy famonjena ny voarainao fa eo pastera voaindraindra hoe tena ositra be. Sanatria tompoko tsy natsoina hitory teny izahay fa natsoina hitory teny izahay. Mena avy ianareo? Hozy le zanak'adala tonga saina. Taiza izy vao tonga saina niara-nina tamin'ny kisoa. Tsisy anjely nitory teny taminy hoe verena. Tehiteny Andriamanitra aza miandro mpitory teny teny aminao hoe verena amin'Andriamanitra fa mba tongava saina hiaino an'Andriamanitra ao anatinao fa mila miverina aminy ianao. Tsy mila faminan'iny zany hoe anohatran'izao mipôsiko eto amin'ny altara. Misy olona eto mila miverina amin'Andriamanitra. Le zanak'adala tonga saina rehefa ninana tamin'ny kisoa. Ny fiainam-palitolana tsy mapety ianao. Na ianao raha tsy mahazo hay no mpanataterana an'ilay izy rehefa an'Andriamanitra ianao. Matoa ny sasa miverina teo am-panaovan-dratsy mba tongava saina fa tsy mahasoa io zany. Manana ray be dehibe mpanambe ako fa zao andeha hody any aminy aho. Ny raiko lasa todika izy hoe any misy raiky. Ny folo misokatra fotsiny no ela fa ndrainao efa miandro mialohan'ny fotoana iverenanao. Tsy atsika ny zavatra rehetra, tsy atsika ny etsika. Tsisy anao eto ninonina. An'Andriamanitra daholo. Noho izany misaoran'Andriamanitra raha mbola nomen'Andriamanitra fotoana afaka baboany teny ny fonao hiverina amin'Andriamanitra. Esory ny fanahiana sy tahotra lavy io. Afaka io rehefa tsara ny relation sy ny communionao amin'Andriamanitra. Fa raha vao ratsy ilay izy tonga dia namoka manaiky sa mampitebiteby. Lazainao fa tumeur ny forona rehefa vao nikikery-moka teo. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe aza ty izao tontolo izao.
raha mbola tsy resinao ny fitiavana an'izao tontolo zao dia mbola tsy tanteraka ao anatinao ny fitiavana an'i Kristy. Fa ozy izy Jaune, fitiavana an'izao tontolo zao izy dia manaikitra nareo ny fitiavan'Andriamanitra. Jaune voalohany toko faharoa ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahena ambin'ny folo. Jaune voalohany toko faharoa ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahenina ambin'ny folo. Ozy ny tena aza tia zao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatiny fitiavany iray. Io ny afatana fa tsy tian'Andriamanitra ny olona satria tia zao tontolo zao izy, fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso. Ndraika amin'izao fiainana zao raha mbola hitanao zany le dia aza mieritreritra hoe tia ianao tompo, tiako ianao, tiako ianao. Defotra be mihitsy ianao anaty worship hoe tiako Jesosy. Nefa ianao tia zao tontolo zao. Famantarana izy Jaune fa tsy ao anatinao fitiavany iray, tia zao tontolo zao ianao. Tia ny firaiky, ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny firaiky zao fiainana zao. Tianao ilay izy. Zakaios voaniona tamin'ny ray tonga dia nafohy ny zavatra rehetra. Afaka izy. Profo tsy nanafikeloko izy. Fa tonga dia nijoro vavolombelona. Maria Magdalena tady izay azahoam-bola amin'ny fiainam-palotona. Navadika ny menaka fa vao tonga teo amin'i Jesosy naparasany indray mandeha teo tongony daholo ny tahiriny rehetra. Fa mahatonga ny olona anankiray sensible amin'ny resaka ara-bola. Misy fitiavam-bola ao fa mody fanina. Raha vao miresaka momba ny ara-bola tonga dia zay nirayra vola satria nahoana terendra vola tsy afaka nitraka intsony ho an'i Kristy. Tsy mila fanentanana zany raha ny tena marina ny asan'Andriamanitra ho an'ny olona tena tian'Andriamanitra. Fa rehefa tian'Andriamanitra ianao mamparasaka menaka eo tongotry Maria Magdalena, eo Jesosy, ohatran'ny Maria Magdalena teo tongotry Jesosy. Ka na mivolondohanao sy ny maskarara amafana tongotra. Nen'Andriamanitra zany tsy le hoe loton'le tongotra intsony. Menaka ve moa nadio tongotra. Fa raha ohatra ka misy loto le tongotra nandeha tongotra Jesosy vomaina asiana menaka mifiretaka tsara. Fa amin'Andriamanitra le action mihitsiny. Le hetsika ampitiavana manandanja aminy. Noho izany tsy le fadiovana ety ivelany zava-dehibe. Mety tsara tarebe ny akanjonao sa tsy izay izaho inona ny atongavanao. Mantsy mpanao batisa fa zao lehibe indrindra ho fanjakan'Andriamanitra le olona mpinina valala sy talenta memby any efitra fa nahavitany ny antom-pisiny teto ambony tany tamin'izay nilan'Andriamanitra azy. Mission vitanao ny lehibe amin'Andriamanitra fa tsy mifirentiny zavatra ivelany anananao. Noho izany tsy jet privé no tonga anao hiavaka sy olon-dehibe, tsy trano tsara tarehy ilay izy fa toe-po anasy toe-po araka an'Andriamanitra ilay izy. Mahatonga anao mbola mitehaka noho ny fisiny zavatra ety ivelany. Mbola misy zavatra tokony ho foraina ao anatinao satria mametraka amin'ny valeuranao amin'ny zavatra anananao fa tsy amin'ny fiainam-panahy tsara ao anatinao. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fanananao zavatra tsara fa ny fonao fikitra sandevoziny io mampangalatra anao, io mampiteny ratsy ianao, io mampitsiriritra anao, mbola eo amin'ny nofo ihany ianao. Mahita ny tsiray avy afaka androany. Mahita ny tsiray avy aza afaka androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tandremo very communion fa enjana be. Tandremo, avy any tandremonao very communion. Inona ny réaction-n'le dadany tamin'le zanany? Namena sy nanoroka azy izy. Tamin'ny mpifaliana nandraisany azy. Namerina amin'ny laoniny le rainy izay fanapahana very rehetra. Satria tonga ao an-trano izy. Nanao fety le ray fa hitany ray ny zanany. Mbola ny ampy fety nefa ny tany ivelany efa perte plus tuta. Tsisy fitakiana zavatra very. Tsisy nininina very ivelanao ka sarobidy amin'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa tsisy nininina angatahanao ka anananao ka zava-dehibe aminy. Ianao ny zava-dehibe aminy. Ianao ny zava-dehibe aminy. Iza zava-dehibe aminy? Ka oka ianao tsy zoky adala. Mody ao an-trano. Fa mifoha lavitra n'Andriamanitra. Na le zanaka very sady tsy ao an-trano tsy hita mihitsy fa miandry izay iverenana. Fa samy tsy hita izy roa lahy. Fa ny ray nanafy toetra teo mason'ny ray ary ndray tena niodina mihitsy miariary teo mason'ny ray. Ka noho izany tsy mpanota miverina amin'Andriamanitra ny resahany eto fa affaire familiale, affaire de famille izy. Maneho le toe-po diso voafitaka ny fitiavana anan-javatra sy filana. Samy tsy tanteraka izy roa lahy fa samy manam-paniriana ny aro izay azy daholo. Le zoky ny teny hoe ny anahy ato an-trano iarahako amin'ny dada. Dia nen'le zandry hoe ny anahy ny ivelany efa milamina.
Nampireti filana daholo izy roa lahy tao an-trano indray dia hozy izy ndray tsy izay fa le communion-nareo amiko ny zava-dehibe hozy izy indray. Ka nindesina atsika tsoahana dia zao ny fahalalan'ilay zanaka fa tsy mety ny fiainany raha tsy eo nindrainy. Programa hampiombonana le izy. Ka ny fiafaran'ny fiankinana amin'ny fitaovana fitiavan-tena lasa voninahitra, fitiavam-boninahitra tsy maintsy enatra hozy Jesosy nefarany. Ary tsika mila mahafantatra fa mila resy ny fitiavany indray sy misokatra ho azy sika. Mila babon'i Jesosy sika. Mila manina hoe babon'i Jesosy. Halleloia. Kina miverintsika amin'i Jesosy noho izany. Tsika mianakavy reto mila miverina amin'i Jesosy. Zay mahatonga amin'ny Baiboly hoe raha fiverenanao, ianao tonga eo amin'Andriamanitra, lasa nytaninao ny sitrana. Vao azy raha ny olona izay natsoko amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka, hiala amin'ny ratsy fanao ny tady ny tavako. Iainao aza ny an-danitra ary amelany elona. Andriamanitra miteny izany dia ho sitraniko ny taniny. Fa tsy hoe sitrano ny taninay, sitrano ny taninay. Miverena aloha ianao. Oloko. Rehefa babo ny fahatsarany Jesosy ny olona anankiray tonga dia hovain'i Jesosy amin'ilay mety be mihitsy. Ny olona anie zao ny problème amin'izao natoko fahenina ny olona. Rehefa noana izy mitabataba. Fa rehefa lany izy na manadio voliana raha tsy vitany. Zao natoko fahenina anie jereo hoe mpianatry ny tompony nanangona ny sisa tsy lany. Fa ny olona naparitany teny fotsiny rehefa voaka izy dia lasa mipa nandeha mivoaka. Aza manao toe-pohitra zany. Ny olona paorian'ny filana tsy mahafantatra ny tokony atao. Fa indraindray ao anatin'le tsy fahalalam-pomba izana toetra mifanetretenanao ara-piomborana vokatry ny fanahy nisehon'le vokatra. Na manane saika tsy sitrana ny abokany raha tsy nanaiky roboka atao Jordana izy. Tsy mahafinaritra Jordana. Misy piscine mafana ny trano. Fa matetika tsy ao anatin'le zone de confort misy anao io. Ny fahafahana misitraka an'le bénéfice tsy takatry ny saina ho man'Andriamanitra ho anao fa mifanekenao ietry anaiky mibaiko n'Andriamanitra tsy voatery ekenao voa amin'ny fahalebiazana zany ka fahalebiazana. Hozy izy tamin'ny Petera raha mbola tanora ianao ianao nitondranao ny amin'izay tianao fa rehefa antitra ianao olo-kafa nitondranao ny amin'izay tsy tianao. Dikan'izay misy zavatra tsy tianao fa mapety anao ary mifanekenao zavatra tsy tianao vao may mapety anao kokoa no fitiavanao andeha ny amin'izay tianao. Satria voa amin'ny fahalebiazana sy fitombona fanekeny ho taria amin'ny fanahy tsy misy fiapetra ho voninahitra Andriamanitra feno fiapetra ny firaisana aminy. Tsy maharety ao amin'Andriamanitra. Halleloia. Ka inona ny mbola excuse tsy mahatanteraka ny famotsorana anao mba tena hoe eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tsy afaka tsara amin'izao tontolo izao dia jereo inona ny problème antsika eto Afrika farany dia hivavaka ako. Problème ny Afrikanina dia mametraka ny hareny kibony taniny ho fananany. Hitanareo zanak'adala. Anay petrôly io, anay. Tsy misokatra ny saina satria mieritreritra fa mahavonjy ny petrôly tsy Jesosy tsony fa petrôly. Mila fantatsika fa tsy misy atsika na petrôly na volamena na rivotra na tenatsika azy. Tsy atsika mihitsy. Any Jesosy ny zavatra rehetra. Mila misaintsika fa misy Andriamanitra ny fety tany ity. Ary zavatra tsy misy Andriamanitra dia fahoriana. Ary fanainta aloha raha mahantra fa misy Andriamanitra tsy zay mpanambe fa very Andriamanitra. Ny harena kibony tany tsy misy Andriamanitra dia faharavana sy fahoriana. Ny fahalalana sy fahendrena tsy misy Andriamanitra dia tsy maintsy faharavana foana sy vao may fa manamafiorina ny fampitehana koa azy. Ny tena antoka hitondra fiainana atsika dia tadidio Jesosy Kristy avy any Nazareta sy ny fiombonantsika aminy. Miverena amin'Andriamanitra ny ianao. Tsy misy anarana hafa azontsika famonjena zany. Jesosy rery ny lalana, izy ny fahamarinana ary fiainana. Io fanatehanan-javatra ho anao io tsy misy an'Andriamanitra ny mahavono tokantranonao. Matetika mampirava tokantrano conflit d'intérêt. Firenena zany. Zao tontolo zao hatramin'izao mila famono satria nahoana ampahorian'ny filana nefa afafany devoly ao anatin'ny saina fa olon-kandala. Stratégie tranainy be mihitsy nataony devoly io hatrany am-boalohany. Tsy mampaninona tsika na tsisy nininina azy. Fa za te hiteny tian'Andriamanitra ny malagasy. Ny fahombiazanao ro gasy tsy tian'Andriamanitra ahorona.
amfanananao fahatsapana fa manan-javatra be dehibe anao fa mifahombiazanao miafina ao ambadiky ny firaisanao amin'i Jesosy. Aza fatrapaka fidera sy tehaka ataon'ny olona, aza mifaly amin'ny fanindraindrana sy voninahitra. Fa raha mbola misy fakafizana an'izany ao anatinao, laza, vola, voninahitra, rena, zanak'adaly ianao. Tandremo fa tsy vao niala le zanaka dia nitomany. Nety nisy folo taona aloha mbola nirevena kely. Faly adaladala teny, mandra-pahatonga ny seho hafahafa, naritra azy ka natonga ny sainy teny niverina rehefa ninona tamin'ny kisoa izy. Aza anarin'ny fiainana ao anatin'ny fomba ziriziry, fa velao anarin'ny teny mpahamarinana ao anaty fivoriam-bavaka tahaka izao dia miova. Ry fiangonan'i Jesosy eo mifoaza, ahitsahany ala aminao ny vovoka rehetra, esory ny avinavim-po miverena amin'ny rainao. Aza mitoky amin'ny zavatra hafa, vitsoro ny fo an'Andriamanitra tanteraka. Meo an'Andriamanitra ny contrôle rehetra sy ny fifehezana rehetra momba anao. Dia hitantsika fa tsy hamelanao gisitra izany Andriamanitra. Le zanak'adala rehefa miverina no nerana, tsy ambaka an'izany tsika zanakam-piodina ka tafaverina ao an-trano, hitanao Andriamanitra. Tandremo ny toe-tsaina, toe-po, manao hoe ny fanompoko, ny asako, fiangonako, volako, vadiko, ondriko, zanako, fananako, mahatonga an'izay kokoa zay akoho tsy maty eo am-ponao. Akoho tsy maty eo am-po le izy. Halleluja. Rehefa manomboka tena feno Andriamanitra ao anatinao, dia zao no ataonao: Tompo, voninahitra ao ny fiainako. Tsy eto fotsiny fa tena avy ato. Tsy miankina amin'ny voly izany Andriamanitra. Tsika zao manomboka manao an'le hitanareo le ohatrany hoe projet be dia be ao anatin'ny fanompona. Afaka ianao tena mivelatra tsara amin'izay tianao. Za tsy hanelinkelinanao zany. Eto ny fiovam-ponao na ny raha nafa tsy hanetam-bola. Dia aza mana tena hanetam-bola zany mihitsiny fa ianao sy ny tompo samy tonga sainao fotsiny eo amin'izay tiavany izay mangin'ny fonao. Tiako libra tsara ianao eo am-panompona mba tsy hametraka engagement moral amin'ny zavatra hafa ankoatra ny fiainam-panahinao ho any an-danitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsangany amin'ny toerana misy antsika dia fofainy amin'ny lanitra ny tanao ndao antsika isotro n'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Makasitraka raiky noho ny fitiavana sy ny famindrapo. Androany zay dia mandiny tena tokoa. Sekoly firy zay natrehanay teto amin'ity toeran'ity Andriamanitra. Misy taona zay ohatry ny miezaka izany, anao zavatra tsara, mba te hiova, te hanompo, te hanao ny sitraponao fa tsy mety tanteraka eo amin'izay ilanao foana. Nandray ohatra ny mahafinaritra ery mihaino an'ilay teny mpanairana, kanefa na izay aza mbola tsy taitra tsara ao anatin'ilay fahamarinana. Mianonse aminay ianao androany maraina, manaitra anay mba ahafahany fonay tena misokatra tanteraka eo anatrehanao. Apetrao amin'ny fonao ny tananao ankavanana, teneno Andriamanitra, milanao ny fiainako Andriamanitra, tia ny foko Jesosy io, tena ho anatoko ianao ary azoko antoka androany fa vitanao manova. Manaiky Andriamanitra antsafidy ny asanao eo amin'ny fiainako. Vitsory fa manaiky amotsitra Jesosy. Rotoetra tsy mendrika rehetra ateriko Jesosy eo atongotra ao. Miala eto androany maraina amin'ny fofeny fahatahorana anao. Andeha amin'ny fahamarinana, iaina amin'ny fahamasinana, anaiko tarihin'ny fanahy mba ho voninahitra ao ny antom-pisiako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana vetivety no fanaritsika n'Andriamanitra dia anao filazana fohy. Alleluia. Misy voatavy androany? Mino androany fa atsika saray avy dia nitahin'Andriamanitra tao amin'ny teny avokoa. Raha pitsy maraina eto dia mbola misy sekoly. Sekoly tokantrano sy fitahim-panahy avy amin'Andriamanitra. Ary
voninahitran'Andriamanitra dia izarantsika eto mama Viviane raha-pitso maraina. Ny zoma hariva eny amin'ny trampokon'Olonalakely dia toy ny sekolim-panotronana ihany fanotronana hitantsika amin'izay le hoe mampahazo ainan'Andriamanitra teo mbola misy deuxième partie hoe ahoana ny fomba ahafanao tena hoe mahita taratra ny fonao Andriamanitra dia fitsoran'Andriamanitra fitsorany hoe tena fitsorany fitsorany ianao hoe ho any amin'ny anjara voatendriny. Ny teny aminareo fa manakory tsy very fa izany devoly fafana le hoe tsisy manalatsaka avy any an-danitra, misy ny manalatsaka avy any an-danitra. Aiza koa nisy an'izany tsony, misy zany amin'ny façon be dia be aza manafony tanan'Andriamanitra fa rehefa nataony zany dia vitany foana. Fa tsika tsy hoe akory noho ny mana mahatonga antsika manompo fa vitsorana ny fonao ao anaty fampianarana marina tsisy kilema mba hahafahan'ny fonao tena miombona amin'Andriamanitra marina sy ahitanao ny tanan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Averiko tsy fahavalon'ny harenao izy, tsy fahavalon'ny fandrosoanao amin'ny lafim-piainanao rehetra izy, fa tsy tiany fonao raha miraikitra amin'ny zavatra anananao na mitoky amin'izay zavatra ilainao avy aminy. Hitanareo raha fantatsika hoe mifarana amin'ny fiainana dia ho avy ny fotoana anankiray ionanao amin'i Jesosy dia ho tsaroanao ao anaty lalina ny asarobidiny izany atao hoe miaina miaraka amin'Andriamanitra. Eo anao voiteny hoe takizay ateny ambonin'ny tany, takizay aza miandry takizay, aza miandry takizay. Manapa-hevitra androany. Raha miasa birao ianao, tsy mampanina reta. Mety mantra tsisy sakafo any an-tranonao, fa aza manaiky anao kolokolo zany. Ataovy amenina moa. Aza orina amin'ny zavatra tsy izy ny fiainatokantrano. Ninona tsy mety? Lavo. Manatsafidy ianao anda fa tsy hoe inona ary mahatonga an'izany ohatra tena tsy voafihako tsony izany Andriamanitra. Tena mihoatra ala izy. Tsisy mihoatra anao zany. Fa raha ny amin'ny fakapana efa nilanjain'Andriamanitra aloha ny sehoany fa azonao resena ilay izy. Misy safidy ao anatinao afaka miteny hoe tsia. Marina sa tsy marina? Ka tsy maninona fa zay alehany eo alehany. Fa an' Jesosy Kristy tsika hatramin'ny farany le tsy ilailana fotsiny hoe hatramin'ny farany ny atsika sianao tena maintsy an' Jesosy lasy io e marina zany sa tsy marina e andao ary mohitsanga antsika hisaotra an'Andriamanitra ray marina fotoana e raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra androany misaotra ny amin'ny teny androany misaotra ny amin'ny famangim-panotronana androany misaotra ny amin'ny teny fiainana tsy misy kilema androany misaotra ny amin'ny fanairana ho anay misaotra fa voan'ny fibebahana marina dia manomboka tanteraka eo fiainanay satria manaiky izay niotarianao. Tsy hanganonganontsony Andriamanitra fa lasa zao Andriamanitra. Lasa zao. Oka ny sidiny voromahery no entinay manompo anao. Nanonay fahatsapana mikitso-po fa tena fanompona anao no ataonay. Tsy amin'ny filan-javatra, tsy amin'ny fanantenana ninninona, tsy hoe manompo izay mba ho tahiana, tsy hoe domoko tapany Andriamanitra mba handoherany. Tsy hoe tsy aotsony le hoe le fotom-pisainana hoe mba ho miliardera. Mba ho aseho amin'ny jenty privé ny fitahian'Andriamanitra. Taimboraka ho sisy Paoly ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Kristy. Rehefa eo ny fahamarinanao, rehefa azonay antoka ny fiainanay, fa ianao ny rehetra aminay. Tianao fity mandalo fa ny zavatra rehetra ao aminao mandrakizay. Tianay ianao dada ary azonay antoka fa tsy amerandrakirery. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa zay vesatra rehetra ao anatinao hongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. No le teny mpahamarinana androany hitako fa karazan'olona anankiray ianao hanapa-kevitra andeha sy aino amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Azoko antoka manomboka androany fa reo ota-mora mahazo rehetra amin'ny fandrika tiany Satana isotomana anao midina tsy anakety tsy anapahevana ao fiainanao. Mahita anao tsy hoe mpitory fotsiny ny tenin'Andriamanitra na mpizara teny mpahamarinana fotsiny fa manana fiainam-pahamarinana ho tarafina mihitsy amin'izay. Mahita anao ampifaly sy ampitsiky ny ray zavatra ataonao manomboka androany ary hitako ny confiance na ny fatokian'Andriamanitra fa hoe eo aminao manomboka androany. Noho izany miala tsiny fa tsy afaka ny horaraka mandrakizay zany ianao. Tsy afaka ny horava mandrakizay zany ianao. Arovana momba anao ray manontolo. Anokatra ny lalan'ny fampahitana fitio anao ndray Andriamanitra. Ampandehanao amin'ny sidiny voromahery izy. Tsy horaraka mandrakizay zany ianao. Ho tahiny ianao sy ny ankona anao. Tsy ho diso anjara haniny ianareo menakafy mandrakizay.
Ninona ilainao na eto amin'ity tany fandalovany ty azy dia ho tanteran'Andriamanitra ny fiainanao zany. Zay zavatra banga rehetra ho fenony amin'izay. Satria hitan'Andriamanitra ny fonao. Hitan'Andriamanitra ny fonao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'izao herinao izao fa mivahany olana. Hitanareo ny Jehovah ka iaronareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anomenareo fiadanana. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Mandrefa tokony ho averintsika tsirairay avy ty toriteny ty rehefa tena kalma tsara ianao any an-trano dia avereny le toriteny androany. Reko ao anatiko le izy. Misy zavatra tena tian'Andriamanitra hanairana antsika ao anatin'le izy. Mandana fo aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Zareo ny fahasoavana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra.